mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsy avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Alohan'izany nefa dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra mbola veam-pisaoranao zay fa mbola nomenao izao fotoana izao indray afanay mandinika ny teninao, mangataka aminao ny mba ho eto anilanay ianao ara-zava ny teninao araka ny sitraponao ao aminay. Mangataka tokoa Tompo na milanao ny fahadisoana sy ny heloka rehetra ary koa ny mba mindranao fo aminay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe eo an-tany-piadiana. Eo an-tany-piadiana. Maka isika ny Efesianina 4:1-20. Vavaky toy izao aminaran'i Jesosy. Farany mahireza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny fahirezana. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamazinana izao dia amin'ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory. Ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo mifahara ary ka siky ny fahamarinana mivalahanareo amin'ny tafia ny rariny ho fiarovan'ny tratra ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay azahoanareo hamono ny zanatsipika mirehetra rehetra izay alefan'ny ratsy ary raiso ny famonjena ho fiarovandoha sy ny ten'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra ary ho ahy koa mba homenahy ny iloabava amin'ny fahasahiana ampahafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara mba hiteny izany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety ho teneniko. Amen. Tsy maintsy ao anatin'ny tolo-kevitra ny sahanady fahiny no andraisantsika ny sary ny ohatry Paoly momba ny tafika. Ny dika inona moa ny hevitra hoe mifahatra fiarovan-tena fotsiny ve ny tondrona amin'io matoan-teny io araka ny lahatsoratry Thucydide iray amin'ireo mpanoratra fanta-daza momba ny fifanandrinana dia fihetsika telo ny tsy maintsy mifanesy raha tiana handresy manko ny antoko anankiray. Voalohany dia tsy maintsy manakaiky ny fahavalo ny miaramila izay midika fa tsy maintsy mandroso manantona ny fahavalony izy ireo. Faharoa avy eo dia tsy maintsy manafika ny fahavalo izy ireo ka mitozo na tsy manaiky lembenana zany eo ampitolomany mivatana aminy. Ary fahatelo ny farany dia tsy maintsy manosika sy manohatra ny fahavalo iverin-dalana izy ireo. Ny fotoanan'ilay fihetsika faharoa ny tena manan-danja teo amin'ny fifanandrinana fahiny dia rehefa mifandona ireo antoko roa ireo dia ny feon'ilay varahana sy ny hazo mifampikatroka sy ny taolana tapatapaka araka ny voalazan'i Xenophone izay mpanoratra tamin'ny andro fahiny hoe fifandonana mahatsiravina hozy izy. Ny fifaharana mafy mba tsy ho voatosika amin'io fotoan-dehibe io dia tena sarotra teo amin'ny ady fahiny. Eo ampifanandrinana mivantana manko dia samy miezaka izay makabana ny andaliny sy ny ankinana ho an'izany fifanosehana izany. Ny antsoin'ny Paoly ny antso atsoin'ny Paoly ihany koa izany dia mba hitafiadiana mba mampiseho fifanandrinana izay ahitanandreo miaramila izay mifamely akaiky ary mafy dia mafy ary mbetsaka ihany koa. Tsindrian'i Paoly izany amin'ny fanoritsoritana ny ady ara-panahy izay ataon'ny fiangonana amin'ny fahavalony ho toy ny tolona ara-batana ka ampiasainy ny hoe manohitra izy mba namafisana ny hoe mifahatra amin'ny Efesianina izay mivakitsika teo. Mba azahoanareo hanohitra amin'ny andro mahora izy. Tsy misy
azo akanaina ao anatin'izany ny hoe mifahatra arak'izany dia mirotsaka anaty amin'ny mpahirezana sy hafanampo mampiasa ny fiadiana rehetra ao anatin'ny fifanandrenana mivantana araka ny antso efa nataon'ny tany aloha dia mba haritra amin'ny fanahy iray ianareo izy ka miray foa hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara izay tena maneho mazava hatrany an'ilay sary anohatra momba ny miaramila mitafika dia hoy ny hirantsika manao hoe mandrosoa izao ry miaramila soa aoka androso tahaka ny miaramila tokoa isika ary hifahatra ny amin'ny fanangolen'ny devoly ampiasa ihany koa ny fitaovana rehetra izay nomen'ny tompo amintsika mba ahafahantsika mandresy ao anatin'ny ady amen. Leranay masina tsara ny ananitra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany amin'ity anio ity tompo mamelany elokay mamindrafo aminay izay matetika mandeha amin'ny fisainanay sy mieritreritra sy matanjaka sy mahavita tena tokoa mangataka aminao izay mba ho tarito ny fanahinao masina hatrany izay mba hanana fanoloran-tena mendrika anao ary koa ayanety tena amin'ireo izay rehetra napetraka ao eo anilanay tononona sy angatana aminaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.